mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tratra ity fotoana manokana izay anarantsika ny desina ho an'ny lehibe ity amin'ity talata fa 9 volana aogositra ity. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'izany dia vavaksika. Ry Tompo Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola mianao tompo-taona fa anay mandinga ny teninao. Misaotra Tompo izay manomana zavatsoa anay mandrakariva mangataka aminao indrindra izay mba mialana fahadisoana sy ny loka rehetra. Ary koa mba hiasanao ny amin'isa tokantrano tsirairay avy. Amboary ny fiainana ara-pananay mba hitombo mandrakarivo aminao ka fahanay mandray fanapahan-kevitra tsaratsara kokoa noho ny teo alohatrany isan'andro. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe Kristina sandratra ilay mpanome fanomezam-pahasoavana. Kristina sandratra ilay mpanome fanomezam-pahasoavana. Hoy ny Efesianina hoe fahasahamenomenina ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany ho ilazana hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ny ao amin'ny Salamo fa 7:7 andiny 7:7 ihany koa dia manao hoe efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo, efa nandray fanomezana tao amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra azy mba hitoeran'i Jehova Andriamanitra any. Amen. Ny ao amin'ny Salamo eny lazain'i Paoly eto hoe efa niakatra ho any amin'ny avo indrindra ianao izy ka mitondra babo ary efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny tamin'ny teo amin'ny maditra azy. Manoritsoritra ny Jehova Tompo taritafika izay mandresy ny fahavalony ka miakatra ho eo amin'ny tendrombohiny izay orenan'ny renivohiny miaraka amin'ireo babiny anady zany. Avy eo dia mandray fanomezana avy amin'ireo fahavalo resy izy. Mario fa somary namboarin'i Paoly ilay sary kay Kristy mihitsy no nasandatra no asehony hoe manome fanomezana araka ilay tontolo-kevitra miveratra kokoa izay hitantsika tamin'ny Salamo teo. Raha dinitsika ny filaharana hita dia amin'ny Salamo fa 7:20 dia ny fiakaran'i Kristy any an-danja zany ny voalohany, arahan'ny fidinany ka mandritra an'izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy nasandatra no mitondra fanomezana sy mameno any koa ny zavatra rehetra. Izany ny fomba entin'i Paoly ilazany firotsan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Amafisin'ny Efesianina toko 4 dia ny 1:12 sy ny 2:12 izay manao hoe ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Izany hevitra izany izay anehoan'ny fahasoavana sy ny fanomezana avy amin'i Jesosy, fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Amin'ilay hoe niakatra ho any amin'ny avo indrindra i Kristy, nitondra babo ary nanome fanomezana ho an'ny olona. Taorian'ny akaran'i Kristy ho any an-danitra dia nidina
araka ny tokony omen'ny fanahy masina. Ny vatravatra toy ny rivo mahery ary nameno ny toerana zay nivorian'ny mpianatra ny fanahy masina. Ina ary ny vokatr''zany? Olona narivony no niova fo tao anatin'ny ray andro. Na de mifony hevi-dalina manao ahoana azy ireo andinin'ny vitso amin'ny efesan'ireo de fantain'ny mipetraka hoe ahoana moa zany no azahoantsika manovo hery ao anatin'izany. De apetrako aminao ny fanontaniana fa anao misaintsaina kokoa ny amin'izany. Ny angatantsika mandrakariva de ameno ny tontolontsika ny fanahy masina mba hitaridarana antsika amin'izay rehetra atao, ankahery antsika ihany koa amin'ny fahasarotana misy ary koa afahantsika mampiasa n'ireo fanomezam-pahasoavana zay fanomeny tompo antsika. Efa afakintsika saotranao zay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay zany anio. Misaotra ny amin'ny fitiavanao de ny fanomezanao zany fanomezam-pahasoavana zany angataka aminao hatrany zay mba nomezanao anay ny fanahinao masina mba ahafahanay mampiasa azy ireo araka ny sitraponao, mba hitaridarana anay ihany koa novo hery mba ahafahanay mitory ny filazantsaranao amin'ireo zay mbola tsy mahafantatra anao. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.